Anankiroa to mifampiankina, inona marina ny tena mifampiankiana? Misaotra betsaka ary miarahaba ny mijery sy fiainana aman-jery Ministery fampianarana sy fikarohana ratsy misy toa. Nisy fotodrafitrasa goavana anankiroa tokoa androany nitokanana taty amin'ny ministera dia fiadanana dia tsimbazaza fiadanana dia ny iray ny fotodrafitrasa atao vaovao zany ho an'ny ilay atao hoe direction générale des orientations stratégiques. Voalohany aloha mifampidiny anankiray indray dia ho an'ny centre national la recherche pour l'environnement. Mifampiankina izy io satria raha ilay direction générale des orientations stratégiques dia ekinany zany hoe mifandray amin'ireo fobe-pikarohana sivy izay misy ao ambany fihiriny ministère. Izany indrindra no nanomana zany an'io direction générale io tamin'ny 2014 izany satria ino ny antony zany dia hoe ny tanjon'ity fikarohana ity zany dia hoe mba hipetraka amin'ny toerana misy azy ao amin'izany atao hoe fahampandrosoana zany ka hamaly ny voka-pikarohana zany dia tokony hamaly avetrany izay filan'ny fahampandrosoana izay filan'ny vahoaka ary fikarohana mipaka any amin'ny vahoaka satria miivo ny zavatra rehetra izay atao, ny asa rehetra izay atao amin'ny asa pikarohana dia ny olombelona. Ka io direction générale io zany no salany hoe manangona ny voka-pikarohana aloha hijery hoe inona ny vitany tatra, inona ny vitany tarehy ary izy ihany indray koa no hijery sy hikaroka hoe iza no afaka mitrandraka na mamokatra an'ireo voka-pikarohana ireo satria ny voka-pikarohana dia tsy hoe ny mpikaroka no hamokatra azy fa misy ny sehatra ireo mpamokatra secteur privé koa izay hamokatra an'izany voka-pikarohana izany satria hatramin'izay ny hita aloha dia ny voka-pikarohana mahita misy le izy fa hoe sahala mijanona eo amin'ny le stadina échantillon fotsiny zany échantillon mahita an'izao dia izy tsy mbola misy fikarohana tena be tena avo tena ka le io direction générale io zany no tena hijery an'izay ary efa mijery